Zotran'Andriamanitra sika riavako any amin'ity herinandro vaovao zay omeny tompo atsika ity indray hivavaka isika. Andriamanitra tompon'ny fiainanay eo, le Andriamanitra velona sy miasa mahenika izao tontolo izao ary manam-pahefana aminay rahateo. Isaoranay ianao izay miditra an-tsehatra mivantana eo amin'ny fiainanay ka mampahazava amin'ny fiainanay izay difitry ny aizina sy latsaka ao anatin'ny fandriky ny fahafatesana. Misaotranao zay le Andriamanitra izay mitsinjo anay mandrakariva ka mamelona fanantenana vaovao ho anay isan'andro. Ary raha andre ny teninao indray izahay izao dia ny teninao ane hitoetra betsaka ao anatinay mba tsy hanotanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay ny fahazavana ho amin'ny fombana ny teninao. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika riavako amin'ity andro anio ity dia zay hitantsika ao amin'ny filazany tsara ny Jesosy Kristy nosoratan'i Jaona toko 2:20 ny andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ho Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesoa. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa ho kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nohomboana, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nohomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lanivoany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho. Ary noho ny afaka havalohana, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe, fiadanana ho anareo. Ahoy izy tamin'ny Tomasy, ate feto ny ratsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary ate feto koa ny tananao, ka ataovy amin'ny lanivoako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitro, ho Jesosy taminy. Satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala, manomboka manao toy vakana ary zao ny fisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ireo sokajin'olona samihafa tao aorianany nitsanganany tamin'ny maty. Raha ny fitantaran'i Jaona fotsiny ohatra no hijerentsika azy, dia niseho tamin'ny vehivavy teny amin'ny fasana Jesosy. Avy eo dia niseho tamin'ny mpianatra tsy nisy an'i Tomasy, ary afaka 7 andro taty aoriana dia niseho tamin'ny mpianatra indray niaraka tamin'ny Tomasy. Fa na iza nisehoan'i Jesosy Kristy, ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ny zavatra iombonan'izy rehetra ireny dia izao: samy niseho ampahy-be maso nijoro vavolombelona avokoa, ka nanambara izay hitany sy ireny ireo mpianatra izay nahita an' Jesosy avelona. Isika ankehitriny koa ary avako vavolombelona isika. Voalohany, vavolombelona ho an'ny malemy finoana isika. Eo amin'ny andininy 4:20 sy ny 5:20 hatarafatsika fa rehefa niseho Jesosy antsangana tamin'ny maty tamin'ny mpianatra tao anatin'ny efitrano mihidy, dia mba hanjaran'ireo mpianatra izay nahita an' Jesosy ireo indray zao no manambara tamin'ny Tomasy ny fisehoan'i Jesosy tamin'izy ireo ary ny herin'i Jesosy izay niseho teo aminy. Nanaiky sy nanambara ny mahatompo an' Jesosy ny mpianatra, raha nanambara tamin'ny Tomasy manao hoe, efa nahita ny Tompo izahay.
Tsaroana lay vanim-potoana na be ny akanosana tao anatin'ireto mpianatra ireto, ka nivavaka niafina tany anaty efitra midy izy ireo tamin'izany. Feno fisalasalana, feno tahotra, ny hevitra mihitsy ary ngamba fa hoe anjaran'ny tompo ny voenjika teo aloha, ka mba ho anjarantsika mpianatra indray zao, ka aleo miafina sao voasambotra tahaka an Jesosy. Tena endrika fahalemena tsotro zao zany ry havana. Izao nefa tao anatin'izany fahalemena zany indrindra, tao anatin'izany tahotra sy tebiteby zany no niditra nitsehatra Jesosy nitsangana tamin'ny maty, nanala ny tahotra tao anatin'izy ireo ary nizara sy nanolotra ny fiadanana. Indromian-taona ny tompo raha niseho tamin'ny fisehoana anankiray no niteny hoe fiadanana ho anareo. Fa fahabangana lehibe teo amin'ny Tomasy izany toe-javatra niseho izany. Fa i Tomasy sady efa anisan'ireo mpianatra nalemy finoana ka nosa feno tahotra, no mbola tsy nandray ihany koa ity fiadanana natolotry Jesosy ity. Noho izany indrindra no nahatonga an'ireto mpianatra sasany izay nijoro vavolombelona tamin'ny Tomasy ka niteny taminy manao hoe efa nahita ny tompo izahay. Ry havako malala, tena voaporofo mihitsy mantsy ny fahalemen'ny Tomasy, ka nahatonga azy teny hoe raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry nanomboana azy, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ka ataoko amin'ny olatry ny nomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voniko ny tanako, de tsy mba ino aho. Tena voaporofo fa malemy i Tomasy. Eo anatrehan'ireo sokajin'olona marefo sy malemy amin'ny filoana arak'izany no ilana antsika pino mba hijoro vavolombelona. Asa ratsaroantsika ohatra fa i Jaona ihany no mitantara raha nahazo ny mpianatra voalohany Jesosy Kristy any amin'ny Jaona toko voalohany. Rehefa nifanena tamin'ny Andre izy, de i Andre indray no nilaza tamin'ny Simona ka niteny hoe efa nahita ny Mesia izahay. Ka anjarany no nitondra ny Simona ho eo amin'ny Jesosy. Rehefa afaka izany de nahita ny Filipo Jesosy, ka anjara ny Filipo indray no nitaona ny Natanaela ho eo amin'ny Jesosy, ka natonga ny Natanaela hiteny fa izay manao hoe moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta. Jaona toko voalohany ny 140 sy ny manaraka no ahitantsika izany. Ry havako malala, eo anatrehan'ny fahatahorana sy ny haben'ny fisalasalana, manoloana ny tsy fananana na ny tsy fandraisana na ny tsy fahampianan'ny fiadanana ao anatin'ny tena sy izay natolotry ny tompo, eo anatrehan'ny toloko sy ny adin'ny fiainana ka mampitanondrika amin'ny mpino maro, mijoro ianao, mijoro isika ho vavolombelona. Ho vavolombelona, ho vavolombelon'ilay nanolotra fiadanana ka manafaka ny sento sy ny fahoriana rehetra. Aoka ry havanao ampatsiarovitsika mandrakariva fa misy ilay Jesosy izay miditra eo amin'ny fiainantsika, misy ilay Jesosy izay miditra ao anatin'ny haiziny fahatahorana, ao anatin'ny efitra mihiboka mantsy no nidiran'ny tara-pahazavan'ny fiadanan'i Jesosy. Aoka koa ry havako ho tsaroantsika fiangonana, ho tsaroantsika pino, fa anjarantsika zay efa matanjaka no manampy amin'ny paharetana ireo izay malemy finoana ka mitarika sy mitondra azy ho eo anatrehan'i Jesosy mba hialany fisalasalana sy ny tahotra ao anatiny. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ary, vanim-potoana izay mahabetsaka ireo malemy finoana, ireo marivo salosana, ireo mora mirona mitady famantarana samihafa, mitady ny zavatra hita maso tahaka ny Tomasy. Ento eo amin'izy ireo Jesosy ka lazao aminy fa efa nahita ny tompo ianao. Aoka ry havana hazava
aoka hazava fa tsy voatery hahita zavatra hita maso hinonany Jesoa isika. Tsy voatery hisy rano voasina isa-tokantrano vo afaka mino ny tompo isika. Ary mahagaga aza fa any amin'ny sokajin'olona mandeha indray zao ny vaovao miela fa misy zany volo hafahafa tsy fata-piaviana asina rano dia lasa harasinina de lasa rano voasina ho fiarovana isa-tokantrano amin'ny coronavirus. Tsy ry avako. Aoka i Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty no ampidiritsika isa-tokantrano. Aoka i Jesoa ilay velona no anome fahavelomana sy fiainana ho an'ny isa-tokantrano. Aza miazakazaka intsony any amin'izay tsy hamonjy sy tsy hanampy anao, fa i Kristy ilay tompo, ilay Mesia, ilay fahatanterahany faminaniana, izy Jesoa ampidirina ao an-trano. Fa hoy ny apôstôly Paoly ry havako, raha nilaza nanao hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko mba hitoerany Kristy, ny herin'ny Kristy hamboka. Hitantsika zany ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy. Vavolombelona isika, vavolombelona ho an'ireo malemy finoana. Fa ny zavatra faharoa zay hitantsika ihany koa ry havako eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity de ny hoe vavolombelona isika, vavolombelona amin'ny finoana. Vavolombelona amin'ny finoana. Andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Niseho indray Jesoa rehefa afaka 7 andro taty aoriana. Fisehoana zay nanana tanjona manokana. Te hiseho amin'ny Tomasy ilay tsy nino ny filazan'ireo mpianatra teo aloha. Raha mandinikitsika de mitovy ihany tamin'ilay fisehoan'i Jesoa tamin'ny mpianatra teo aloha. Ity fisehoana ity miangona ny mpianatra voarindrina ny efitrano, i Jesoa miseho eo ampovoany sady manonona manao hoe fiadanana ho anareo. Ny mampiavaka ity indray maka ity fotsiny raha nitatsika eto dia nanatona mivantana amin'ny Tomasy Jesoa ohatra reny hoe nisy nilaza tamin'ireny ny resaka voalaza teo aloha, ka nasehon'i Jesoa taminy ny holatry ny tanany sy ny lany voniny mba hanamarinana fa i Jesoa voaomby tamin'ny hazo fijaliana mariny. Ny zava-dehibe indrindra hitatsika eto ry havako dia ny fianjeran'ny fahakanosana, ny fisalasalana, ny tahotra, ny tsy finoana mihitsy aza tao anatin'ny Tomasy ka nahatonga azy nijoro vavolombelona ampahibeby maso, nanambara ary mbola rentsika mandraka ankehitriny ny akon'izany fijoroana vavolombelona nataon'ny Tomasy zany, zay nilazany manao hoe tompoko sy Andriamanitro rehefa nahita an'i Jesoa izy. Tena fanambaram-pinoana lehibe mahakasika izay inona no nambaran'ny Tomasy eto. Tsy noraisiny ho tahaka ilay Jesoa mpifanerasera amin'ny fiainana andavanandro taminy toy ny teo aloha, sy ilay Jesoa zay niara-belona tamin'ny fahizay no Jesoa noraisiny eto, fa ambarany kosa fa Jesoa amin'ny sata vaovao, Jesoa amin'ny endrika vaovao dia tompo sy Andriamanitra. Zay rehetra nifanena tamin'i Jesoa tokoa mantsy ry havako malala, ka nahatsapa ny maha-Andriamanitra sy mahatompo azy, de manana fanambarana lehibe ao anatiny ka asehony ho rentany ho ren-danitra. Hitantsika ane zany ohatra ao anatin'ny fanekam-pinoana zay ambaratsika, zay mendrika ho alay tahaka zay nitenenan'i Jaona mpanao batisa manao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Nitenenan'ireo Samaritana fa izay manao hoe ny tena nainandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo zao. Ny fanambaram-pinoana zay nataon'ny Natanaela manao hoe Raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely. Ny fanambaram-pinoana zay nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo, ianao ny manana ny fiainana mandrakizay. De tahaka ireny koa ny fanambaram-pinoana nataon'ny Tomasy hoe tompoko
sy Andriamanitra. Ry havako malala, adidy amin'ny finoana raisitsika eo anatrehan'Andriamanitra arak'izany ny ijoro vavolombelona amin'ny finoana ka anambara amin'ny hafa izay inonao. Raha tojo olana resy reraka amin'ny finoana isika, inona ny fanambarana izay azonao atao mahakasika an' Jesosy Kristy ilay tompo sy inonao. Mazava ry havako malala, ny lazan'ny apôstôly Paoly manao hoe ary noho izany no iaretako izao zavatra izao satria fantatro izay inoko. Tatsika zany eo amin'ny Timoty 2:1-2. Ny fijoroana vavolombelona amin'ny finoana de marika iray ry havako malala, hafantarana fa nandray ny finoana marina isika ka tsy homenatra ny anambara sy laza zany amin'ny hafa. Raha fehezina ary zao tenin'Andriamanitra izao ry havana de zao: raha nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy Kristy dia tsy niseho tamin'ny mpisorona, na tamin'ny mpisorona be, na tamin'ny Sinediona, na tamin'ny Pilato, na tamin'ireo zay nanombo azy, eny na tamin'ny vahoaka jiosy akory ary, tsy niseho tamin'ireny Jesosy. Tany amin'ny mpianatra no nifandimby niseho i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Anazavany zany ry havako malala fa adidin'ny mpianatra, adidin'ny fiangonana ny mijoro vavolombelona Jesosy Kristy ka hanambara ho reni-tany ny fitsanganany amin'ny maty. Koa mahere zary, raiso ny baiko zay omeny Tompo anao mba hahatonga anao ho vavolombelona amin'ny finoana marina. Iantsona antsika rehetra zay matanjaka amin'ny finoana zany mba hitondra ny fahalemeny malemy ka hanambara amin'izy ireny ny fototro ny finoana kristianina de Kristy lay Tompo sy Andriamanitra. De ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra eo anoloan'ny faharesen-dahatra ny teninao de mino izahay, manaiky izahay afaka nitahotra sy ny fisalasalana fa ianao Jesosy no Tompo sy mpamonjy ary tsy misy tompo hafa intsony ekenay mihoatra noho ianao. Resy lahatra zay fa Andriamanitra ianao hatramin'izay ankehitriny ho mandrakizay. Entinay ambavaka manokana Andriamanitra ireo zay mbola misalasala, ireo zay difotry ny fahajambana ny masony ka mahatonga azy minimandany herinao Andriamanitra, ary mivavaka ho an'ireo zay mbola tsy mahalala mihitsy. Tompo, hiparika ho tongany amin'izy ireny aneny filazany tsaranao masina fa hitondra fahazavampiainana eo amin'ny fiainana ianao. De mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo kristianina zay efa mino, efa ao anatin'ny fiangonana kanefa mbola mora lavo, mora mirona amin'ny fanatenan-javatra, mora mianjera amin'ny famantarana hita maso. Tompo, mamindrafo amin'izy ireny ary ampijoroy ny finoana ao anatiny. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen.